Mamela izara aminareo fihetsem-po fa izao fotoana izao zay ohatretsika zay no fandraisako andraikitra farany amafolohan'ny FPMA be mifanokanana ny olona zay andrimbiana tsy olana izy zany angamba tato amin'ny FPMA hatramin'izay ary isaorana an'Andriamanitra hiafahana manatanteraka izay fiteniko foana hoe amin'Andriamanitra tsy mba misy kisendrasendra fa voalamina araka ny fandaminana tsy ny fahasoarany ny fiainantsika rehetra ko amin'ny zavatra rehetra ny anjarantsika dia ny misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra amin'izay ataony amintsika. Manaraka izay sambany izy fanokanana filohan'ny FPMA atao amin'ny FPMA zay no nandray ndraiky tsy isy fanokanana fandraisy tanana fotsiny ka fanokanana voalohany atao amin'ny filohan'ny FPMA ny anio ary misaotra an'Andriamanitra fa miara manatanteraka izany satria tsika mpikavana feno ao anatin'ny Fédération Protestante de France dia miara manatanteraka izany zay mirahalahy za zay filohany dia janona zany sotrondrolo ary filohan'ny Fédération Protestante Pasteur François Clavier. Maintenant je te demande François de venir. Tafavory eto anatrehan'Andriamanitra sika fiangonana vavolombelona tsy anatanteraka araka ny fitombany fiangonana ny famindrahana amin'ny ndraiky tsy fanokanana zay mifidy taky ato amin'ny fiangonantsika FPMA tany misy nota lehibe fa 7 natao tany Bordeaux voafidy ny filoha ny FPMA Docteur Sondabesy Tandrimanana mangataka anao zay mba ny fipianona Timothée. FPMA molitodika any amin'ilay famijoro eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ny filoha zay tondra ny FPMA indray manomboka izao ny fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra araka zay ao amin'ny Efesiana 4 sy ny Hebreo 13 Docteur Rasoly lehibe sy Tandrimanana manontany anao zay eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana mandraiky va ianao fa hitarika sy hitaiza ny fiangonana zay tenan'i Kristy ho amin'ny fampandrosoana manam-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka olony lehibe mahatratra ny tolotry ny alehiben'ny fahatonon'i Kristy manaiky ao an'Andriamanitra ny anampy azy manaiky va ianao anaraka sy anambara ny maro amin'ny fitiavana ka ny olona tarinao dia hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay koa dia Kristy manaiky ao Andriamanitra ny anampy azy manaiky va ianao araka izay azo atao mba hiasa mifanaraka amin'ny ravitry ny fiangonana ka mpikambana sy ampiray tsara ny tena noho ny fifampondisa-tombo araka ny fiasany zay mety momantenan'i Kristy amin'izay mety anjara asany avy mpampandrosoan'ny fiangonana amin'ny fitiavana iny manaiky ao an'Andriamanitra ny anampy azy ry vahoaka an'Andriamanitra atao amin'ny FPMA manaiky va ianareo anaja ny mitondra anareo zay mitarika anareo araka ny tenin'Andriamanitra ka hivavaka ho azy mba hanaova ny fanompona amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisedona ka ananany
fihetretana tsara ka hitondra tena tsara amin'ny zavatra rehetra. Manaiky fa inareo ao pitsana azy. Puisque tu viens de prendre cet engagement solennel, selon la pratique de l'Église des recommencements, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous te consacrons et que nous te donnons toute autorité et toute responsabilité en tant que président de la FPMA. Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur et ne sois pas tourmenté, car c'est Jésus-Christ qui t'a choisi et qui t'envoie. Amen. Andreo eto filoha mangataka anao zay mba hanolotra hitanotry ny fiangonana re mpiara miasa aminao ao anatin'ny birao synodaliny FPMA. Ny filopanam-pitandrina pasteur Falimanina Varotra dia mialatsiny fa noho ny tsy fahasalamana tsy afaka miaraka amintsika. Filopanam laïque Andriamato Roland Radiason ny amin'ny FPMA Radio Ramandafika, ny tambonany FPMA Anaison Gelerjan, ny tatambonany FPMA Ery Laurent Demboulda, ary ny mpanolotsaina pasteur Jean-Didier Ramailazany. Ry vahoakan'Andriamanitra atao amin'ny FPMA mijoro manoloana anareo ireo voafiky hitondra an'izay ny fiangonana. Todika aminareo mirahalahy, ianao mirahalahy nareo neto fa ny anankiray tsy eto. Manontany anareo amin'ny anaran'ny tompo izay. Moa everinareo tokoa fa nanao zao mpanompoana masina atolotra anareo izao araka ny tenin'Andriamanitra. Jereko tsara manaiky tokoa va inareo fa angaraky isan'andro amin'ny tompo mihery sy ny fanazavana fampanay masina mba hanosonareo isan'andro amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika. Mangataka aminareo izay mba handeha mendrika ny fiantsona zay mintsona anareo amin'ny fanetretena sy fahalevevana amin'ny fahampony fandevitra ny fitiavana mazoto ny tana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fitoevana fa samy nomena ny fahasoavana araka ny olotry sy fandroezan'i Kristy avy isika rehetra. Dieu a entendu votre engagement, ainsi c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous annonçons officiellement la consécration de ce nouveau bureau synodal au sein de l'Église FPMA. Soyez des serviteurs de Dieu selon le don que vous avez reçu. Annoncez l'évangile de Jésus-Christ crucifié sur la croix et ressuscité et célébré pour l'éternité. Accomplissez vos missions en tant que parents conducteurs selon nos pratiques FPMA. Nous prions. Seigneur Dieu, tu demeures auprès de celui qui te cherche et qui t'appelle en toutes circonstances. Bénis et accompagne tes serviteurs face aux responsabilités que tu leur confies. Dans leur mission, donne-leur la sagesse dans les décisions pour que celles-ci soient conformes à ta volonté, qu'ils œuvrent avec enthousiasme comme tes disciples.
si leur foi vacille et que leur espérance s'ébranle, rallume dans leur cœur ta parole et que ton Esprit Saint les fortifie. S'ils tombent et qu'ils marchent uniquement selon leur intelligence et leur cœur dans la conduite de ton peuple, donne vie à la voix de la conscience, afin qu'ils se tournent vers toi seul et que ta gloire se manifeste dans leurs paroles et dans leurs actes. Que ton Esprit Saint œuvre pour que ta parole soit une parole vivante, qu'il sanctifie ta parole dans la vérité, car ta parole est vérité. À toi seul, Dieu, Fils et Saint-Esprit, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles.